Zava-dehibe de zava-dehibe ny fampiofanana sy ny fiofanana rehefa mitatana orinasa anankiray ny olona anankiray, zany hoe raha malala fa tsisy zavatra mandehandeha foana am'izany, mandehandeha foana am'izao zany fa tsy maintsy hofanina ny olona, tsy maintsy homena fahalalana ny olona, tsy maintsy na ianao mpampiofana na ianao anatin'ny miofana ary avy eo anao de mpampiofana. Zany rehetrarehetra zany no atao mba hampihodina ny orinasa anankiray. Raha nampiofana ny mpianatra izahay de mampiofana mpianatra na mampianatra mpianatra tsy ato amin'ny école piotinière iry ihany fa mivoaka. Ohatra fotsiny raha omena zao anisan'ny miofana tatao aminay ny zareo teny amin'ny police vato teny amin'ny aéroport, ilako tsiny le teny vahiny kely, niofana satria mampianatra teny vaovao ho an'ireny olona ireny, zany hoe manome fahalalana vaovao ho an'ireny olona ireny, ahafahany maninona, ahafahany miserasera amin'ny olona zay raisiny isan'andro. Raha mahita fa navoaka amboninahitra ireny olona ireny ao anatin'ny fiofanana na fampiofanana rehefa mifakany de tokony ahitanao vokatra. De hita tokoa fa navoaka amboninahitra ireny olona ireny ary hita fa mandeha araka ny tokony ho izy. Fiofanana tsy mijanona teo tsy mijanona treo fiofanana fa mandeha foana mandeha foana mandeha foana ary zahay koa de tao anatiny nahazo ny fampiofanana de miheno an'ireny hevitry ny olona reny, reny fampiofanan'ny olona reny koa zay iantsonanay miheno ihany koa izahay ary maka lesona mandray zay tokony ho raisinay ao anatin'izany fiofanana zany. Eo ihany koa ohatra tsy voatery anie hoe eto amin'ny firenen'ny tena eny ianao miofana, miofana koa ianao any ivelany, miofana koa ianao any ivelany ary rehefa miofana any ivelany ianao de mahazo fahalalana betsaka, mampitombo ny fahalalana zay efa ho am-pelatananao. Zay indrindra no mahatonga ahy hiteny hoe tsisy maharatsy ny fiofanana na ny fampiofanana ampihodina zavatra. Rehefa mihodina manko zavatra ataonao na ny orinasa tazominao de mazava ho azy fa mihodina koa firenenao satria maninona mihodina daholo zay rehetra mamaritra azy mibakatra any amin'ny vahoaka zany. Ka eto hitehiteny hoe tsy tsara ny mionona irery fa ao koa zao ny fiofanana zay hita irahana amin'ny ny tena samy afrikanina. Tsy hianona koa ianao hoe zay any ivelany rery ihany no andeo hiresaka hiadevitra hifampilaza traikefa fa ao koa ny fiarahana amindreo namana samby afrikanina de mandeha ny fivoriana miaraka amindreo namana afa jereo nge ny fiarahana amindrareo sinoa atao ny adevitra hoy de mampivoatra zavatra betsaka ary mampivoatra zavatra maro ary zay zavatra betsaka zavatra maro zay rehefa samy mivoaka araka ny tokony ho izy ny zavatra anankiray de mazava ho azy fa mandeha araka ny tokony izy koa ny vokatra azo ho an'ny tsiraray na ny mpampiofana io na ny hofanina io de samy naka ny zavatra tokony tandrify azy avy.